Daware. Mazoteona vetivety ary a. Vetrantsika dia hiditra amin'ny hafatra natao sekolim-panasitranana androany maraina. Mino fa hijoro amin'ny fanasitranan'Andriamanitra androany maraina, anasitrana ny ao anatintsika ary anasitrana ny fiainantsika. Amen. Androantsika dia entin'Andriamanitra ao am-pony ahalala ny ao am-pony, ahafahantsika miaina ny ao am-pony ary amin'ny alalan'ny lohahevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe raha miray amiko ianareo. Ny fitenin'i Jesosy dia mazava be, noho izy hoe raha miray amiko. Zany hoe tsy hoe rehefa mandray an' Jesosy ianao dia miray am' Jesosy ho azy, fa hoy Jesosy raha miray amiko ianareo, zany hoe misy idiran'ny fanapahan-kevitra ao, ny ahafahanao miaina le fiombonanao sy ny firaisanao amin'Andriamanitra. Jaona 10:17 no anomboantsika azy. Jaona 10:17 vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Zasy ny ray dia iray ihany. Ndao iara-maka an'izany miaraka tsika isa roatelo aminaran'i Jesosy. Zasy ny ray dia iray ihany. Avereny hoe zasy Jesosy zasy Jesosy dia iray ihany. Isa roatelo. Tsy midika izany hoe lasa Jesosy ianao, tsy izay, fa iray am' Jesosy ianao, miray saina, miray hevitra, miray toetra, miray fiainana, fa tsy Jesosy ianao. Hoy Jesosy eto zasy ny ray dia iray ihany. Zay eritreretin'ny ray no eritreretiko. Zay mahafaly ny ray dia zay koa no mahafaly ahy. Zay mampalahelo ny ray dia zay koa no mampalahelo ahy. Ary zay mahatezitra ny ray dia zay koa no mahatezitra ahy. Voalohany nomen'Andriamanitra ny communion amin'ilay hoe raha miray ho fototra fondation. Vakitsika hoe fototry ninona tokoa moa zany izy io. Sonay vetivety. Alléluia. Tena akaikinao ny communion hoe dia fototra hoe fototry ny toetra. Andriamanitra tsy mihazakazaka anova ny toetranao ivela ny fifandraisany aminao. Tsy hianatra toetra na tonga avantsika eto lasa psikolojia raha vao zay. Tsy hoe hianatra tsika hoe mangina dia mody mangina, fa avy amin'ny fifandraisantsika lalina sy fiombonantsika amin'Andriamanitra no ianarantsika mangina. Ohatra n'Andriamanitra misy fotoana mangina mitaizanao. Taovotra maheno tsara tsika satria tsy hoe hianatra toetra tsika mantsiny, tsy izay tsara toetra mantsiny makany an-danitra, tsy izay ilay izy, fa izay mandray an' Jesosy. Nefa izay mandray an' Jesosy dia tokony ho tarafina eo amin'ilay olona mandray an' Jesosy ny toetra an' Jesosy. Raha tonga eto izany tsika androany maraina, tsy hoe tonga iainy fotsiny dia hoe mahafinaritra izany dia ohatra maivamaivana fa navesatra ny ala tany an-trano. Tsy izay loatra ny tanjon'Andriamanitra, fa ianao mahay mijery an'Andriamanitra
dia maka hevitra na maka tahaka n'le toetra zay hitanao anaty baiboly sy ampianarin'Andriamanitra dia mianatra mamerina n'iny ianao. Zay ny tena tanjon'le sekoly ataontsika eto miaraka amin'ny fanamasina. Teny kaikinao mila mampiatra hoe zay toetra voarainao hoe aseho an'Andriamanitra hoe dia mianatra maneho an'le izy ianao hoe. Jaona 15:4 zao no tenenin' Jesosy. Jaona 2:14. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Tsy sekolon'ny toetra no ilainao na dia sekolon'ny toetra ary andro maraina. Ndao ianao hianatra toetra fa tsy resaka amin'Andriamanitra. Ny ao am-pon'Andriamanitra le fahafahanao manokatra ny fonao hiaraka aminy, iray aminy ary iombona aminy. Ny fanehoana fa miombona aminy ianao dia miova ianao maneho ny toetrany. Alefantsika tsy kelikely androany maraina. Aleloia. Timoty 2:7-5. Tsy eo amin'le toetra le izy fa ao amin'ny fiombonana miteraka toetra. Ndrao sao sanatria toetra tsisy fiombonana. Azontsika ve zany? Tena kaikinao tsy miazakazaka amin'ny toetra tsika hoe sanatria toetra tsisy fiombonana hoe. Ao fa ny ao am-pontsika fiombonana manova toetra. Tena kaikinao fiombonana manova toetra. Zao no lazain'le teny Timoty 2:7-5. Aminaran'i Jesosy manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ireny koa dia alaviro. Misy olona hanana ny toetra n'Andriamanitra fa mandana Andriamanitra. Ary sanatria zay le tenenin'i Paoly hoe tandremo fa nasatana ary izy dia mahay misandoka ho toy ny anjely no mazava. Ohatra ny mahafinaritra be ty ivelany fa rehefa tena alalininao sady tsy an Jesosy, no tsy mandray an Jesosy, no tsy mino an Jesosy, no tsy miondana Jesosy, fa tsara toetra be fotsiny eny. Zay no mahatonga antsika ho an'izay mpitovo ho tonga eto. Mety mbola tsy manatokantrano ianao, mangata amin'Andriamanitra mba ataon'Andriamanitra mifanena aminao izay olona manana an Jesosy fa tsy hoe tsara toetra nefa tsy manana an Jesosy. Ny hery mantsy le lavin'le olona modimody manana an'le toetra averiko tsara, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny olana eto dia le fandavana ny herin'Andriamanitra, saromana amin'le endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Endrika le izy fa tsy le tena toe-panahy, satria le tena toe-panahy avy ao anatin'le hery mila ekena. Fa nanino io hery io? Io hery io no nahatonga Maria, vehivavy virjiny, lasa bevoka ary nitondra tao am-boaka ny zanak'Andriamanitra. Mariana fa tsy atody avy amin'ny Maria Jesosy, tsy ovule avy amin'ny Maria Jesosy. Mazava ve zany? Fa fetus avy amin'Andriamanitra ny tonga dia nisy tao amin'ny uterus ny Maria. Maria zany nitondra fotsiny. Dia mila misaotra an'Andriamanitra izy amin'izay misy azy ihany fa mba nitondra izy zany. Fa mijanona hatreo. Fa tsy zanany. Fa zanany naterany sy nentiny fa tsy avy amin'ny rahany. Asika ve? Ka zay mandà ny herin'Andriamanitra dia mandà fa nateraka ny virjiny Jesosy Mesia. Efa resa be amin'izay manomboka hoe izy ny tena marina fomba fiteny ilay virjiny fa tsy teny hoe virjiny za Maria. Ahodikodina ilay satria mandà an'le hery le olona. Fa milaza aminao marina fa zavatra impossible zany zavatra nataon'Andriamanitra satria ny Andriamanitra koa ny Andriamanitra ny impossible. Ny fahatongavana teto ambony tany dia efa to dia porofo mihitsy hoe idio ny varavarana fa tsy mila voaina io fa za efa ao anatiny.
ohatr'izany Andriamanitra rehefa hanao zavatra. Ataoko ity rehefa nitsangana tamin'ny résurrection izy lahady arivo nidina gadanafiry varavarana ny vorian'ny mpianatra noho ny amin'ny tahotra ny romanina sy ny jiosy mipotra ho azy teo ampovoany tao Jesosy. Efa fanaon Jesosy zany io miditra tsy mandalo vavahady io. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Velomy ny fanantenanao. Fa misy zavatra mety tsy hanananao accès. Fa vitan'i Jesosy no mitonga any sy afaka hitondra anao ho any. Tsy eny am-pelantanan'ilay mpitondra lakile eo amin'ny trano fonja ny hoavy ny voafonja. Eny am-pelantanan'Andriamanitra zany. Ka na ny lakile manidy ara afaka dingan'Andriamanitra dia mivatsy mampiasa lakile mivavahady, mivatsy mampiasa lakile mifatorana. Possible zany ny fiainanao afaka sokafan'Andriamanitra tsy mandalo lakile zany rehefa mety tsara ny toetranao. Mety eo am-piasana misy olona miteny aminao hoe ety amiko ny lakile tsy maintsy miaraka amiko ianao vao miditra ary. Odoye. Afaka dinganina zany satria rehefa mijoro tsara ny fiainam-pahadiovana ianao tsy voatery mandalo amin'ny fomba n'izao tontolo izao, mitoera mahatoky tsara fotsiny. Fa ho ataon'Andriamanitra ny programany. Fanampanan-tena izy amin'ity taona ity fa jobily ho an'ny zanany. Io hery izay lavin'ny olona io Alleluia. Io no manovanao ho zanak'Andriamanitra. Jaona 1:20 minaran'i Jesosy, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Zay mandany hery dia tena marina mihitsy le fomba fiteny tambola kely zay mandà gorille. Misy mihaino ve? Satria lasa tsy tonga zanak'Andriamanitra ianao raha vao miady hevitra momba n'io hery io. Tsy ny fidiranao fiangonana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Satria tsy naterahan Jesosy tao an-tranon'omby tsy nampahomby azy. Ary tsy hoe mandalo anatina garazy ianao dia lasa fiara. Mihaino ve tsika? Fa tsy maintsy mandray an Jesosy ianao. Mandray teny, fiainana, mazava, révélation. Zay ianao vao tonga zanak'Andriamanitra. Ka le olona manana le endriky ny toe-panahy io zany tsy zanak'Andriamanitra. Fa izy tsara toetra be fa tsy zanak'Andriamanitra. Ianao mila tonga zanak'Andriamanitra sady tsara toetra. Ny olona mandany herin'Andriamanitra dia mandany Jesosy. Satria Korintiana 2:24 dia manambara Kristy herin'Andriamanitra. Petera 2:17 ny herin'Andriamanitra no azahoantsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io hery io zany atonganao, avy ao anatinao, manampy anao, anaiky fa ny zavatra rehetra dia efa vita, efa vonona, efa nao, fa tsy sitrahanao rery, fa tsy maintsy isy consignature miaraka amin'i Jesosy satria prailova amin'i Jesosy ianao. Ino tsara izy? Jesosy Andriamanitra tonga nofo, endriky ny ray tanteraka. Zavatra ny tranga navaozy ny testamenta. Ina moa ny atao testamenta? Fanambaram-pananana ho ampitaina rehefa maty ny tompo-pananana manoratra. Sarotra izany teny gasy. Dia amin'ny teny frantsay izy testament. Ny testamenta taloha dia Andriamanitra nanoratra azy hoe ny mpandova dia izay ateraky ilay dadabe anankiray atao hoe i Abrahama. Karaha ny anarany dadabe anao hoe dadabe Rakotondrasoa dia tsy ho anao zany ilay testamenta satria ianao zanaky Rakotondrasoa fa tsy zanaky Abrahama. Zay mahatonga anao aza mijanonjanona any amin'ny testamenta tsisy ho anao. Ianao zany miady mafy le testamenta hoe mahafinaritra be. Mahafinaritra ilay izy fa tsisy ho anao any satria ianao jereo ny tarenao jiojy koa malagasy mahafinaritra tsara io. Ny rako misy jiosy. Shalom shalom mare. Dina mba valinao amin'izay. Mba valio. Mba mamaly ohatr'izay koa. Fa mijanona eo ilay resaka tsisy teny hébreu atsika koatra zay. Dia zany zao novainy Jesosy. Inona le novainy? Lasa tsy ao amin'ny raha le fandovana, fa lasa ao amin'izay mandray an Jesosy. Manomboka eo zany, mety ho grika ianao, mety ho malaisiana, mety ho afrikanina, mety ho amerikanina, mety ho timinakanina, alleluia. Tsy haiko hoe izy ianao. Misy mihaino ve?
fa nandray an Jesosy ianao dia isan'ny voasoratra ao amin'ilay testamenta fa lasa kandida ianao afaka mandova an'ilay fananam-be napetraky le tompo mpananana. Aza mijanona ny amin'ilay testamenta tsisy ho anao, midira ao amin'ilay testamenta no sokafan'i Jesosy nampidirana anao. Lova ao amin'ny testamenta taloha dia zanaky Abrahama mpandova zao rehetra zao. Fa novain Jesosy satria ozy Jesosy inona ny soa azony olona mahazo zao rehetra zao nefa very ny ainy. Rehefa tonga Jesosy dia novaina ny lova sahaza tokony ho anao, sady afaka misitraka ny rehetra eto ambony tany ianao zay tsy mahamaika, fa indrindra mandova Andriamanitra. Eny io tsara, tsy hoe mandova an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fa lasa Andriamanitra mihitsy le lova voarainao. Tsy maninona fa ho azonao zany aminaran Jesosy, satria ny arena ambony indrindra napetraka Andriamanitra ho anao tsy zavatra fa izy ho ao anatinao. Ataovy amaina mafy tsara moa e. Hitanareo, testamenta novaina. Dia zao, ny testamenta araka ny lalàna dia tsy manan-kery raha tsy maty aloha le nanoratra sy nanao siny. Ka maty sa tsy maty Jesosy? Maty izy mba ho valida ny testamenta. Ny SMS le notera izy hoe azo ampiarina ny testamenta, fa problema mila velona le mpanao sinia atao hoe Jesosy. Andro fahatelo tsangana andray izy terindray ary ny sinia raha izay indray ary ny ilaina. Alleluia. Mba sy ho aleluia mafy tsara ny talatamaraina azafady. Zany hoe ny ekeny ny ho faty mba ho valable ny testament, nitsanganany avy eo indray mba ho ataony co-signature satria fantany fa ao amin'ilay testament misy zavatra ilainao ara-potoana. Zay no mahatonga an'ilay lova Andriamanitra sy ny fahafenony tsy hoe isitrahanao satria efa nomeny, fa tsy maintsy mandalo amin' Jesosy, tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako o Jesosy. Dikan'izay tsy afaka misitraka ianao raha tsy mandalo Jesosy, tsy maintsy mandray an Jesosy aloha. Zay no maha-important be an'ilay hoe tandremo, sao dia mihazakazaka mantoetra nefa tsy mahalala an Jesosy, tsy mifandray amin' Jesosy, tsy manaja an Jesosy, tsy mifampiresaka amin' Jesosy, tsy miombona amin' Jesosy, tsy manam-pifandraisana amin' Jesosy. Tsy mety zany. Alleluia. Jauna 15:5 ho fitohizan'ilay hoe fa maninona no manome communion Andriamanitra momba an'ilay abazina faneho-toetra, zao mivolazany teny amin'ny anaran Jesosy. Zany voaloboka ianareo ny sampany, zay miray amiko ary zao aminy tonga dia mamobe izy. Le voalohany afaka mitondra vokatra, afaka mamoaka toetra ianao, fa le dingana manaraka tonga dia mamoaka be an'le toetra ianao. Taodraona maheno tsara tsika hoe fa misy différence, misy nuance le izy. Ohatrany hoe exemple ty fa tsy zay voasoratra ato fa samy mihaino tsara. Ohatrany hoe zay miray amiko dia afaka mihinan-kanina. Fa le dingana faharoa, fa zay miray amiko fanondroany indray dia afaka mihinan-kanina be. Mitovy ve zany? Tsy mitovy ka. Le mihinan-kanina mety hoe mitsangitsangitry. Voky sa tsy voky dia nohon'ny fahalalamana. Voky amin'izay fa tsy manana. Nefa mbola nona be, mbola hipetaka composé rehefa avy eo. Amba tsotra rehefa misy ohatran'ireny to dia tsotra tena mbola noana tsika. Miteny moa le mpanasa hoe tsy hita pasitera fa tapitra ny vatsy dia soa zany. Ahoana dia vavatsika mba hitombo mofo 5 sazan-drano roa. Amba tsotra. Fa koa izy eto, raha miray amiko ianao dia mahay mamoaka an'ilay toetra. Dia mbola misy tohany le 5 vakiana teo. Raha miray amiko ianao dia za amin'ozy izy. Raha zay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Tonga dia tsy hoe mandefitra, fa mandefitra be. Tsy hoe mpamela heloka, fa inona? Atao be mitsatoka tsara zavatra isa 2 tsy hoe ty fotsiny. Azonareo amin'izay ve le hoe Andriamanitra zany tena tia hitanao iaina ny toetrany, tena iaina be ny toetrany. Jakoba 3:7 minaran Jesosy, fa ny fahendrena izay avy any ambony dia be famindrapo.
tsy hoe manana famindrapo fa be famindrapo. Efesiana 4:4 fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo. Ny arena dia izy ary izy dia toetra. Ny toetra dia arena. Raha manan-karena toetra tsara ianao, tena manan-karena ianao. Amen. Ohatrany ahoana ny be famindrapo? Be kiraro. Izany hoe maninona? Afaka misafidy kiraro izy isan'andro, afaka miovaova. Maraina, atoandro, hariva, matsasaka maraina afaka miovaova kiraro, afaka manao kiraro samy hafa gauche droite. Ataovy izay ataonao va be izy io. Ataovy. Aza mijery mason'olona. Mpanenjika ny afara. Fomba fitentsika ene zany. Fa raha mba mety mba amboary mba sy norma ihany le kiraro eny amin'ny tongotra. Raha mba mety fa tsika eto moa tsy hifampitsara fa hifanohana amin'ny mampiraita-po antsika eo amin'ny Kristy. Aza matahotra fa tsy hanilika anao zay na mampimebe ary amin'ny paozin'ny tongotrao. Halleluja. Ohatrany ahoana ny manan-karena? Samy hafa zao ny hoe manana fiara maro sy ny hoe manan-karena fiara. Ohatr'izay mihitsy le toetra tian'Andriamanitra ho tenenina. Sady be famindrapo ianao no manan-karena famindrapo ianao. Dikan'izay niza maka famindrapo ao aminao dia afaka mahazo foana izy satria tsy lanin'izay te-haka izany fa manan-karena an'izany nareo. Inona ny tombontsoan'ilay communion? Mila miombontsika amin'Andriamanitra satria Jaona 5:19 amin'ny aran'i Jesosy. Raha misy tsy miray amiko, eto indray zany olona tsy miaina communion. Raha misy tsy miray amiko, tena kaikanao, raha vao tsy miray amin'ny Jesosy ny ianao, ataovy an'izay izy. Na mety hoe zako hoe toiziko le toyany. Arina ny ivelany. Arina ny ivelany tahaka ny sampany. Malazo. Ianao zany tsy tokony halazo. Matoa malazo tsy hisy communion. Anisany hamantarana zany hoe en communion na tsy en communion malazo. Ary ny bokin'ny Joël dia miteny hoe malazo ny fifaliany. Any amin'ny fifalianao zany ny tarafana ohatry ny endriky ny thermomètre hamantarana ny température. Ny communionomètre zany na ny appareil tarafana na en communion ianao na tsy en communion dia ny fahalazony ny fifalianao. Fova maro ianao mihitsy hoe tsy hany izy zany. Tena tsy hany ianao zany dika zay. Tsy le fifaliana loatra ny problème fa le fiombonanao amin'Andriamanitra no mila averina aingana. Anisany ngeza be ianao mbola mahatsapa hoe why ohatry ny tafasaraka zany. Tena ngeza be zay fahatsapahan'izay. Satria raha sanatria misy olona tafasaraka ka tsy mandre akory fa tafasaraka dia efa manomboka efa mielozy zay. Karaha eto ianao manatrika eto reny hoe ohatry ny tsy hoe tafa zany fa tafasaraka amin'ny tompo dia avereny tsara ny fonao andro amin'ny maraina. Raisy le teny alay vy le fahamarinana. Averenao miloana ny fonao eo anoloan'Andriamanitra sy ny teniny. Avereno ny saintsainanao, avereno ny toetranao, aza miady amin'ny tompo ianao fa tsy afaka andeha ho aizana ianao tsy maintsy ho eo aminy ane ianao amboariny fo ary amboariny saina. Angonina izy atsipany anaty afo dia ho may. Ary Jesosy mihitsy ny teneno. Raha misy tsy miray amiko, ary iny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Ary angonina izy ka atsipany anaty afo dia ho may. Ny olona may zany dia satria tsisy communion. Miombona ianao amin'i Jesosy. Miombona fiainana amin'i Jesosy. Ataovy misy karazana tantara mampifandray am-po aminao sy Andriamanitra. Tsarovy ny atilavaka izay niedina anao. Zany tsy endrasana fankalazana isa taona fa afaka atao ara-patserovana isan'andro. Averenao miloniny ao anatinao hoe za tiane ka tsy afaka nanao ninninina raha tsy teo Jesosy dia ndana miresaka amin'i Jesosy avy amin'izay fahatsapahana izay. Ataovy misy
fifandraisana miamamy eo aminao sy Andriamanitra. Amen. Secret mivavaka koa dia mbola communion koa. Jaona tonga 10:17 aminaran'i Jesosy. Raha amiray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo, na inona mahamaika antsika. Jaona tonga 10:17 tapense. Dia dingana zany le ohatrany hoe eno tsara tsika retiny eny za ty mampime ataoko an'izay mba tsy isiany diridiry amin'izao talata maraina feno fahasoavana zao za tsy hainao ny resako fa za. Rehefa mamaky an'io teny io dia ohatrany hoe misy tititsika le teny. Dia miteo zao Jesosy hoe Jaoa, zay zany anarako. Izy ma tsy miteny hoe pasteur Jaoa satria tsy pasterany azonareo. Zay zany koa mbola mila alleluia fa tsy hoe Jaoa pasteur azafady Jesosy. Izy ny tompo hoe avereny kely hoe vajenoko tsara hoe. Dia zao ny teneny zany exemple amiko zany le izy. Aza tafotoana meloha fotoana tantarako an'le izy io. Sa tsisy tokony hampatafotoana koa zany. Journée mahafinaritra be androany tiako kasena amin'izany io. Dia miteny zany Jesosy, raha amiray amiko ianareo toetra anatinareo ny teny angatao zay ny tena tiako. Raisatra amin'ny voalohany isa manjary amita teny ianao. Jesosy tsy niteny hoe angatao tsy tonga dia any amin'ny fangatahana fa communion aloha. Satria azon'Andriamanitra antoka ny vavaka tsy maintsy valiana rehefa vavaky ny olona miaina communion. Karaha ianao zany mangataka hoe Andriamanitra tena efa te hiala amin'ity sigary ity. Ianao mahita fa efa tena efa akaiky sisa efa eo am-bavany. Eny efa am-bavany le izy zany. Tena efa hadiva ho tafiala. Tompo androany mamame lamba isitina kely anankiray. Dia to dia tsy communion zany. Tsy communion zany satria maninona? Andriamanitra tsy maniry ianao hiverina na ho tafatoetra na ho tafajanona ao anatina fahotana sy fahazaran-dratsy zay sady manimba anao manodidina anao koa misofra. Dia tonga dia enin'Andriamanitra tsy akijery hoe tsy Jesosy zany manao demande zany. Zay mahatonga le demande tsy tonga. Satria le demande amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe ny vavaka ataontsika zany dia tokony ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra tahaka an' Jesosy mangataka. Ka Andriamanitra ray mahafantatra tsara ny zanany. Enao no hainina be eo raha vao mangataka zavatra tsy izy. Satria dia enin'Andriamanitra hoe tsy Jesosy zany mangataka zany. Zay mahatonga antsika mila mianatra rehefa mamaky salamo. Ao amin'ny bokin'ny salamo misy zavatra be dia be nahintsiny Jesosy. Davida zao miteny hoe Jehovah haringan'ny ratsy fanahy. Fa ahoana no haringany? Aoka izy kepikepoka ny nifiny ary tena overany amin'ny fiainatsika. Mody hoe salamo dia mody asiana mozika mody ton haringano any amin'ny fiainatsika. Mody ton nefa mifoa te ahita ratsy fanahy ho ringana. Dia fantatrao ve tsy ohatr'izany Jesosy ka tandremo dia mamaky salamo dia reny ny parti tianao. Ty salamo anankiray ty Davida mihitsy ny nanoratra an'ity. Izy rehefa nitsinako mba manana fo tsara e. Manana fo tsara. Natao hovakiana ilay izy mba ho fantarina hoe ndry zany zao le novaina. Alleluia. Dia manao vavaka ianao ndray Andriamanitra. Vavaka ho an'ilay olona nanafotoana. Fa mety mba tafotoana angambana izy matoy izy nanao an'izay. Zay lesy nomaly e. Vavaka ho an'ilay olona nandratra. Mety mba maratra angambana izy avy ihany koa. Alleluia. Dia misokatra masom-panahinao hoe tsy hainao anie ny santana an'ity tany ty. Fa Jesosy. Indraindray ne zay manjo antsika mafindrindra. Firy nefa natsapa an'izay? Zany tokony atanga. Za to dia matsapa. Ny anahy ihany ny eniko tena mafy be. Satria eo aminao izy miatra. Fa ty teny aminao fa ohatry ny hamafiny izay mety mitranga eo aminao, ny mety mba hamafiny izay mety mitranga eny amin'ny hafa. Manana fo tsara. Ozy Jesosy, asio communion aloha, dia mbola nasiany fepetra anankiray, ataovy teny tafatoetra. Dia manomboka eo amin'izay, zay sujet de prière, zay tonom-bavaka avoaka an'ilay fiombonana sy le teny tafatoetra, azo antoka fa tsy ho tonom-bavaka ivilana na araka nofo na hanimba olona na hanimba anao.
Amen. Ary ny communion dia secret ahatonga an'Andriamanitra hifaly ny aminao. Jauna toko 10:11 mbola amin'ilay Jauna 15 aloha tsika eo no misisika aloha. Rehefa avy nanazava momba ny communion Jesosy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo dia izao no teneny eo amin'ny 11. Zany zavatra zany dia efa nalazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako. Kanefa raha vao ao aminareo ny fifaliako dia ho tanteraka ny fifalianareo. Andriamanitra tsy tia tena fa Andriamanitra tsy maintsy numéro 1. Dia tsy maintsy ny fifaliany aloha satria tsy mety raha vao ny fifalianao. Efa natao ihany izay dia reny ny vokany voaraoka atao edeny dadabe Adama sy bebe Eva. Itika efa nomena ihany fa tsy izay. Ka rehefa hita fa tsy lalana dia aleo miverina amin'ny safidin'Andriamanitra mahasoa. Avereno fifalian'Andriamanitra aloha hoe. Vao fifaliako hoe. Avereno fifalian'Andriamanitra aloha hoe. Vao fifalianao io hoe. Avereno ny fifalian'Andriamanitra hoe. Za miombona aminy hoe. Androany zany afaka ny ampifaly an'Andriamanitra ianao. Rehefa manaiky ianao ny ombona amin'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Faharoa, mampianatra ny principe en communion Jesosy. Fa ny communion na ny fiombonana dia nentin'ny fanamasina. Korinthiana 2:13 naran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Raha naneho ny fitiavan'Andriamanitra ray dia nitondra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zanaka dia nanamora ny communion ny fanamasina. Averiko. Raha naneho fitiavan'Andriamanitra ray, modèle ny fitiavana dia izay fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana, ary ny fitiavana tsy isika mitia an'Andriamanitra fa Andriamanitra mitia antsika. Tsy afaka hitia ny olona isika raha tsy mahatsapa fa Andriamanitra no mitia antsika. Eo amin'io ianao botolo be io androany io dia tianony ianao io. Dia izany no tokony mampamenatra anao, ahatonga anao afaka hitia koa izay rehetra mety eo amin'ny lalam-piainanao ka tsy voatery mbola ho tanteraka satria fantatrao fa ianao tsy tanteraka ny tenenin Jesosy fa tiany. Ny fanamasina nanamora ny communion satria ny fanamasina tafiditra ao anatinao. Tsy communion ezahana atao avy ety ivelany tahaka izay niainan'ireo olona tany amin'ny testamenta taloha, fa communion miainga avy amin'ny fanamasina tafiditra ao anatinao mba hahafahanao manana an'ilay communion miaraka amin'Andriamanitra avy ao anatinao lala. Zany ny tombotsoany hoe tongo Jesosy nanome ny fanahany ao anatinao izy ary amorainy ny fahafahanao miombona aminy. Izay niezahany Mosesy zany misosa fotsiny rehefa manaiky ianao ho tarihan'ny fanamasina. Averiko izay niezahany Mosesy amorainy fanamasina amin'izao vanim-potoana izao. Fataro ihany koa fa Andriamanitra mihitsy ny te hiombona aminao, fa tsy hoe Andriamanitra miandro fotsiny mba hiombona aminy ianao. Niseho Andriamanitra ho Andriamanitra ho an'ny olona, izay ny testamenta taloha. Dia Jesosy nanome marika fa Andriamanitra afaka hiaraka amin'ny olona, amintsika Andriamanitra Emmanuel izay filazantsara. Ary avy eo nidina ny fanamasina mba ho Andriamanitra aty anatsika. Izay voasoratra sy voatantara amin'ny epistily ary iainantsika mandraka androany. Dieu pour nous, izay ilay tamin'ny voalohany, manana Andriamanitra isika ho atsika. Rehefa tonga Jesosy, Dieu avec nous, mandendena raka tamin'ny mpianana sy ny olona izy azy tsapaitanana, miaina ny andavanandro, mpiainan'ilay olona amin'ny maha olona azy mihitsiny. Rehefa nona ary Petera, nona koa Jesosy. Amen. Fa tsy hoe ny teny izy ina koa mahanona anareo anatin'izany tsy. Nofo be. Nona koa izy. Mampahirenao izay nona amin'ny anaran'i Jesosy. Tompony abahita fitianao. Tena mandaitra zany.
tsy teteny zavatra betsaka fa io resaka sakafo io tena mandaitra be mihitsy voninahitra ao an Jesosy. Tena marina zany. Na hoe olona hoe tsy dia mahazo tomana rehefa mirava avy eo. Ana tsy voatery rehefa mirava na zao dia avy eo dia raiso ilay izy fa tonga dia voaketana tonga dia mirangorango izay mihitsy ilay izy. Mirangorango. Hain'Andriamanitra ataony zany. Fa tena nidin Jesosy hiaraka amin'ny olona. Ataoko ty tanaty sambo natory izy. Avy nitory teny nona izy. Misy taona reraka ihany koa. Tena niaraka tamin'ny olona ary tena micomprendre ary tena mahafantatra izay manjo ny olona. Fa ny fanamasina mbola lalindalina kokoa anamafisana an'ilay teny fa Andriamanitra mihitsy ny te hiombona aminao. Nataony ny fomba rehetra mba ho tafiditra ao anatinao izy. Fa raha vao tafiditra ao anatinao izy dia tsy mila makany amin'ny tempolin'i Jerosalema ianao. Lafolafo mantsy mividy billet. Halleluja. Na miketrika ary ianao hoe ataontsika Etiopiana mbola lafo. Ethiopian Airlines zany. Ianareo koa. Androany misokatra ny fonao, mifantoka ny sainao, dia afaka to dia mahita an'Andriamanitra ianao. Ohatra n'ilay hiazakazahany Jiosy tamin'izany ray mandeha isa-taona ho any amin'ny tempolin'i Jerosalema, indraindray ary tonga eo mbola tsy mahita. Ianao androany namoraina. Eto Analakely no fa tsy any Jerosalema. Ianao amin'io sady tsy Jiosy malagasy. Nefa Andriamanitra manaiky fa iainao anao izy, amalainao izy, ikarakaranao izy, itahanao izy, anotronanao izy, anao an'le teny fampanantenana hoe tsobilo manao ty toti ho ataon'le izy. Amen. Nampianatra Jesosy ny communion, Filipiana 4:10 aminaran'i Jesosy. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny communion amin'ny fijaliany. Tena zay ve ilay voasoratra? Trop kosa zany. Iombona amin'ny fijaliana ve zany tsika io? Eny tompoko. Mila miomana ianao. Tsy hoe miomana ny hijaly, tsy izay. Fa miomana ny haritra. Le fijaliana mantsy ao ambadika le nofonao, teanao izay tiany. Sy ianao mahatsapa hoe tsy tokony ianao izay tiany le nofo, dia misy ohatran'ny ady kely ao anatin'ilay izy dia ilainy iny amantarana ny tena ao am-ponao sy ny fahafenoan'ny fandresen-dahatra ao anatinao avy amin'ny fahafantaranao fa Andriamanitra te hitanao mijoro mba hahafahany mampiditra anao any amin'ny mandrakizay. Tena kaikinao miombona fijaliana hoe misy zavatra heretana kely ao hoe te tabataba be hoe dia tsy maintsy mangina nefa hoe zay zao le fiaretana zay hoe te hamaly fato hoe nefa tsy mamaly fato hoe amboarina ny fo hoe zay zao le miaritra zay hoe hitanao zay le définition ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana zany tsy vady maditra. Tsy zay nde ino zany batainao io zany le vadinao maditra mba zakanao kosa aloha. Tsy zay ny azo fijaliana. Tsy aretina ny azo fijaliana. Tsy ndry ty aretina hatrany amboaka ty zany ny azo fijaliana mba tsy zay. Diso ny devolony sainao fa tsy zay. Tsy hoe asa tsy mandeha, tsy hoe fahantrana be, tsy hoe trosa tsy voaloha mandrakandroany dia ino ny lasa tereniny devoly io ny azo fijaliana fa ekeo. Tsy zay ka. Ny azo fijaliana le réaction anao manoloana ny vadinao mbola manondrana. Ino le izy iny? Ianao zany teniteny hoe geto kosa petako teo izy Andriamanitra anka. Tsika zanako tsy mipetaka. Mamindra fotsika. Mandefitra. Dia iny renao mihitsy hoe tsy zay ny tianao atao amin'ny voalohany. Nefa Andriamanitra miteny hoe zay ny tokony ataonao. Halleluja. Dia ohatran'le sakoroka kely iny, ilaina iny. Ilaina ny sakoroka. Ilaina ohatran'le anatin'le ohatran'ny hoe ahoana marina eo Andriamanitra mijery hoe mba ekeo mo hoe le natoroko anao. Fa ny fanaontsika tsy le mahazatra, fa ny fanaontsika le tsy mahazatra. Ohatran'ny te hamaly zany ianao hoe zany manana marina, fa sain'Andriamanitra mangina hoe na manana marina aza dia mangina. Ary ohatran'ny mangataka pardon ary nefa manana marina. Zany koa mbola dingana hafa. Ianao voadonana indray zany mamela ny eloko.
dia le olona zany tonga dia zay mihitsy miprofo diso ianao dia na tsy mahazo miteny hoe tiako hoe fa sady fonana mbola eretikely fa hitanao mifankasitrahan'Andriamanitra ao ambadika izay. Tenao koa tsy mila miteny hoe efa mifona fa ary ianao to mbola tsy mifona. Avy aloha izy sy ny tompo any. Avy aloha izy sy ny tompo any. Fa raha tena tamin'ny fonao manontolo nanaovanao an'izay ho tafandrimandry. Matoa ianao tsy tafandrimandry izy olona tany ambadika any zay ianao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Dia ianao zany hafahafa. Ndiaka révélation. Dia maka baiboly tsatopisy. Tsatoka fiadanana zany. Mba tsy tenenina hoe tsatopiso. Tompo mitenena amiko. Lozanao ry Korazina zay. Angamba ny diso angamba ilana fa atao ambanimbany kokoa. Nefa efa renao mihitsy ny zavatra tsy mety tokony amboarina. Dao anaiky. Dao anaiky miverena amin'ny communion mety io. Misy fiombonana. Satria Jesosy nampianatra araka ny voalazan'i Paoly apôstôly izay miara-miaritra aminy. Miara-manambonahitra aminy. Ao ambadiky ny fiaretana misy zavatra tsara. Aza miaritra noho ny aminao koa. Retaka hoe ty efa misy satsy-boninahitra be tonga dia mba miereta mba hiovan'ilay olona. Hitanao mihitsy ilay olona tena zany ve? Dia tsy voatery miteny hoe zany ve? Fa anatin'ny fonao ilay eny tompo dia miaina anao. Tena izy zany pasteur dia maty mamanay. Mbola maty indray zany izy. Izy zany maty foana. Ianao zany te hiteny an'izay zany. Azonareo za taraiky zany ve? Dia maty izy dia sahirana. Dia tonga sany dia maty impiry zany ilay mamanao. Fa ianao tsy mahazo miteny an'izay. Ay, izay mety azoko ataoko no ataoko dia hivavaka ho anao tsy ampy ty. I mama efa maty be dia be le omena indray. Hitanareo ve? Amboarina ny fonao. Dia mahavariana tsy le olona ny tenen'ny tompo amboarina. Ianao midiridiry be anay ianao. Dia aloha ifampizarana teny akaikinao ianao hoe. Halleluja. Dia zareo ao ambadika izay fanamboarana izay voamboatra ianao. Halleluja. Mampiavaka antsika amin'ny voary communion. Kolosiana 1:27 aminaran'i Jesosy. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Kristy tsy ao anaty bitro. Kristy tsy ao anaty anjely. Fa Kristy ao anatinao. Enao rery ny voary novidian'Andriamanitra sy ny ekeny afaka iombona aminy mba hararoto moa zany. Lasa mitsiriritra anjely manidina ianao. Nefa ilay anjely manidina mitsiriritra anao zanak'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra. Tsiritra aigle ianao na mba zazao ny aigle manidina tonga dia mamelatselatsy tonga dia le helatra avy eny ambony hoe mitazana anao amin'ny zanak'Andriamanitra anao miandry ny fampisehoananao. Ny anjely eny zao mianatra. Mianatra izy. Ahoana ary zany Andriamanitra ty zany. Zay mahita ny zavatra ataon'io olona io. Mbola tsy hoe mahalala akory ny miafina amin'ilay olona fa mahita. Tena tsy mendriky ny tiaviny io. Afaka manao rapport détaillé mihitsy ny anjely tamin'ny andro izy anao an'izao nangarika dia lolopota ato dia io dia tian'Andriamanitra dia mianatra ny anjely hoe hoay zany ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Halleluja. Fijery koa aza rehefa tonga any an-danitra zao ianao afaka to dia makeny amin'ny seza fiandrianana iray tonga dia papa tonga dia mamihana be mihitsy. Fa ny anjely tsy afaka anao zany hoe papa. Tsy mety. Mpanompo izy. Ka mba araroty le mahazanaka anao. Tena akaikinao ianao anie zanany. Rehefa Andriamanitra ny teny an'izany hoe tsy mampiresaka anao izy hoe
fa tena zanany ianao. Zany tokony mamafany anatin'ny fotsika hoe zay moa zanak'izy ambala zanak'Andriamanitra nareoko. Eny izy ny tatany eny tsy etsony fa eo Andriamanitra. Mamana indray reny fa eo Andriamanitra. Izy mivady samy tsy etsony fa eo Andriamanitra daoko zay. Mihaino ve tsika? Ny karazana communion iainana, misy ny communion amin'Andriamanitra. Jaona 17:22-23 amina ran Jesosy. Nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Zaho aminy, ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy. Ianao ao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ao aminao. Mba ho fantatra izao tontolo izao fa Jesosy naniraka anao sady tian'ilay olona tahaka ny tiavan'Andriamanitra anao, ahafahanao maneho an'izay ny fitiavanao an'ilay olona. Communion manaraka, communion conjugale. Mila fiombonam-po mpivady. Ary avy amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra no afaka miaina an'izay fiombonam-po sy firaisan-tsaina izay ny mpivady. Maneho ny communion eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Fahatelo, communion familiale. Conjugale mantsy mpivady. Fa familiale indray tonga dia ny fianakaviam-be tokony miombo-po, miray saina. Andriamanitra zany tsy tia fisaratsarahana. Andriamanitra tsy tia fifampiandaniana. Karaha misy ny afaka mandefitra ny amin'izany, ny olona manatrika sekoly andro amaraina afaka mandefitra be ny amin'izany. Famille ny resantsika. Tandremo dia mieritreritra ny hoe Andriamanitra mandrapanompo hafa ato amin'ity ankodana ity fa mpaminany tsy masina tany. Efa tsy tia hiova toetra izy dia efa manomboka hiabondona izy. Tsy mahazo miabondona ianao ka. Ho avy Jesosy. Tokony any an-danitra daholo ny mpianakavy rehetra. Hatramin'ny faran'izay kely indrindra ka hatramin'izay faran'izay goavana indrindra. Mila manetry teny ianao. Tsy voatery izay teneninao no atao satria ianao efa an' Jesosy. Averiko vetivety ilay izy. Ohatra mampampadenina be mantsy ilay andro amaraina dia averiko. Tsy voatery izay teneninao no ataon'ny fianakaviana satria ianao no an' Jesosy rery ao amin'ny tanànao. Tandremo koa fa mety misy olona mety tsy miteny fa mety an' Jesosy izy. Mety eo masinao izy mety homenatra hiteny an'izay. Satria mafy be loatra ny namantarany ianao hoe ianao mpandatsa. Ka raha vao tafateny eo izy hoe manana an' Jesosy dia mety hiteny eo ianao hoe ay andray an' Jesosy ky ihany ianao. Zany mila amboarina daholo zany. Amaloha tsika tsara fanahy mba andraisan'ny olona an' Jesosy tarafiny eo amin'ny tarehantsika sy ny smailantsika, ny fitsikitsika. Za pastera manana an' Jesosy za terenitsika. Tsisy. Satria Jesosy mitsiky foana. Na olona itorabato ary dia nitsikiny. Olona namono azy teo amin'ny andro fijaliana nitsikiny. Tsy niteny izy mamela tendrisany tsy ohatr' izany nataony. Mihaino ve tsika e? Fa amin'ny fomba sokatra tsara indray raha eo. Aza isaina hoerina anie izao. Matoy mandefina. Hoana lesy nomala. Mety voalefina izy tany amin'ny fiainany tany. Tany amin'ny pasehany. Tonga dia hitan'i Jesosy daholo hatramin'ilay miaramila romana ilay jolamboto be. Azonao ve zany? Jolamboto be mihitsy. Loha tsy haveriko siny sao dia misy zavatra fa mipoaka. Tonga dia hitan'i Jesosy indry. Ankizy kely izao na tsipy ny dadany dia tsisy nieritreretra mihitsy olona tsy lamboty ala rehefa lehibe. Tsisy ny sainan'izany. Azonareo ve? Tsisy hoe izao inona ny asa tiany lahy atao rehefa lehibe? Handefina mesy. Tsisy an'izany. Fa rehefa mandeha ny lalam-piainana dia indraindray lasa mihafaran'izay ilay olona. Fa iza no afaka hanana amin'ny fon'i Jesosy alahelo an'izay olona izay. Tenenina akaikinao za izay olona izay hoe. Zany afaka manana an'izay fo izay hoe. Raha marina moa dia sy tehaka mahafaony tompo raha. Hatreo ny fianakaviana, tiavo ny fianakaviana, vavao ny fianakaviana, vonjeo ny fivorim-pianakaviana. Sotra Jesosy ny amin'ity fotoana maraina ity. Hamangina ho anay. Misy ihany koa ny fahefatra, communion fraternelle, izay ilay iainantsika eto. Communauté ny samy fraterna. Hoana ma sœur? Ma sœur ny terako fa tsy hoe masira tsy.
fifandraisana-po eo amin'ny samy piraitam-po ao amin'ny tompo. Tokony misy fiombona-po, tokony misy firaisan-tsaina. Tsy tokony ao anatina communauté misy communion nandrenesana fosa. Fankalazana zavatra ratsy. Kritika. Dia io indray ilay pasteur fa tsy mahazaka kritika. Tsy mahazaka kritika fa ilay kritika mihitsy mahavery raha vao foratsy no anaovana an'ilay izy. Ny takta sy ny fomba itenenina anie misy fahendreny. Mila mangataka ny fanamasina. Tsy izay tianao tenenina dia teneninao fa tsy maintsy mangataka ianao fanamasina tenenina zao ve? Ary tenenina amin'ity olona ity ve? Ho ren'ireto olona reto ve? Amina fomba fiteniko ohatr'izao ve? Dia ho enao fanamasina teny hoe tena okako longana. Oka longana fa enao voasorena vao maraina. Hiteny ampahasorenanao ianao. Dia ilay izy aka tsy maintsy teneniko ka. Ny efficacité tsy ny amin'ilay izy tenenina fa ny amin'ilay izy mandaitra. Tsy marina ve zay? Raha ianao zao mananjanaka ka mitaizana zanakao, inona ny objectif anao? Izy hianatra ve? Sa ianao mitabataba fa mila mianatra izy? Tsy henoko tsy tenenao manina? Ay, izy mianatra. Tena tianao izy hianatra. Mety mahafinaritra koa raha tsy mianatra ny izy. Tsy mety. Satria mpanaradian'i Jesosy natsoina hoe mpianatra. Fa tsy hoe mpitaingiko tamboho. Mpianatra. Dia izao, raha tianao hianatra ny zanakao, eto mba afaka. Mibeba ianao tamin'ny ianao tsy tia nianatra taminao mbola kely. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Reglera aloha zay. Fa tsy rehefa miteraka ianao, hainao hoe mila mianatra nareo. Nareo manana. Ozy Andriamanitra hoe averiko aminao nataonao tamin'ny ianao mbola kely. Misy amintsika retina izao tena tsy tantaraina fotsiny fa enjakenjana tamin'ny anatra. Mampitomany mpampianatra, ibebao zany. Mety hiteny hoe asa ho any an-danitra. Ibebao zany aloha e. Le rangahy be fa avy nao sakrifisy inona miaro tory ianao mitoraka toranao inona na le maimbo be reny moa. Zay moa tsy nanao andreny voninahitra hoan'i Jesosy tsy nanao. Zavatra hafa nataonay, halleluja. Altara mantsy eto, halleluja. Ifonao rehefa tsy mety. Tsy hoe efa an' Jesosy sika dia modina fanina teo efa olom-baovao. Ifonao amin'i Jesosy. So dia zay no mahatonga ilay zanakao teny hoe mila mianatra ianao. Za tsy hianatra. Ianao ihany iny, ianao iny. Teny akaikinao, manahaka anao izy hoe. Dana mivavaka, dana mibebaka, dana miverina, dana mifony, dana miombona. Amin'izay sekoly. Ampikirina kely ihany aloha. Dia rehefa rehenao amin'izay hoe Jesosy, tsy hamerina intsony. Ny olona mpingitrika tamin'izany ihany anie. Mbola migitrika sekoly mandraka androany. Rehenao amin'izay hoe vita fihavanana amin'i Jesosy ianao. Tsy henany zanako avy mianatra amin'izay. Tonga aho. Mivelatra fotsiny tanana ohatry ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tonga dia manaiky izy. Zaneny hianatra. Fona amineny efa nampitomany eneny foana. Ianao amin'izay no latsatra amin'ny maso tonga amin'ny valim-bavaka. Ny antony miandry ny fiovanao Andriamanitra vao manova zavatra eo amin'ny manodidina anao ary manova olona izy rehefa manaiky ianao ny hiova. Communion divine, communion conjugale, familiale, fraternelle. Amen. Ahoana ny fomba iainantsika ilay communion? Voalohany mila mifampiresaka amin'Andriamanitra matetika. Ny fotoana ny fampiresanao amin'Andriamanitra dia hamaritra ny alalan'ny fiombonana iarahanao amin'Andriamanitra. Exodus 3:7-7 dia dingana amin'ny 1:1 marany tompo. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andrahona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay ary Jehovah dia niresaka tamin'ny Mosesy. 1:1 Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanaky-Nona tsy niala tamin'ilay. Josoa zany teo fa tsy niresaka tamin'Andriamanitra. Fa Mosesy teo fa Andriamanitra mihitsy midina hiresaka aminy. Amin'izao tsisy Josoa tsy miresaka amin'Andriamanitra zany satria efa nisokafana ilay izy.
Jesosy nefa nandrovotra n'le lamba mampisaraka ny hevitra masina tsy idirana ny amin'ny hevitra masina indrindra. Tamin'izany ao amin'ny hevitra masina indrindra ao amin'le chambre lalina ao amin'ny tempoly ao ny misy ny fiara fanekena dia ao Andriamanitra no maneho ny fanatrehany. Dia tsy ny olona rehetra ny tafiditra ao, olona anankiray ihany mahazo miditra ao tao Israely, ny anarany tao hoe mpisorona be. Halleluja. Zay nge be eny tsy haiko izay nampabe anazy hoe mpisorona be. Eny azavay Kristy dia misy lasasaina be hoe mila ngeza zany rehefa manao mpisorona zany, mba vazivazy le izy fa hoe izy zany no voatendry amin'ny mpisorona rehetra ho mpisorona be. Dia io olona io rery no mahazo miditra ao. Dia olona io rehefa miditra ao dia tsy maintsy mitandrina be, tsy manao Facebook io herinandro meloa, tsy mahazo mijery vaovao. Tena ndraso azavaiko aminao sara le zavatra lalovan'io rangahy io. Ny antony strict be Andriamanitra ka raha vao miditra anao ka misaintsaina zava-poana tamika tonga dia mialatra amin'ny aina, satria masina le toerana avy amin'ny fahamasinan'le fanatrehana. Io mpisorona be io rehefa ampidirinao dia fatorana ny tonga dia asiana lakilosy kely, tsy bijou le izy, tsy hoe ina vaovao tsy izay loatra. Fa rehefa miditra ao izy ka sanatria raha tsy fiomanana ny mpisorona be ka mitsitra tamikao dia to dia maneno clin ny aty amintsika zany amin'ny enina maraina lakilosy maneno amin'ny enina fantany Jerosalema clin maty Ramsey ao anatiny. Dia tsy mahazo miditra ianao makanisa satria izay miditra koa dia maty. Fa le tady no isy tomana azy mivoaka. Tena akaikinao zany ve ny tadiavinao averina hoe testameta taloha zao zany hoe dia teneno eo akaikinao aza mijanona ny amin'ny testameta taloha hoe maty any eo ianao hoe nidin' Jesosy nanokatra testameta vaovao tonga dia iny lamba iny norovitany. Ka tsy haiko hoe le zanako mpandrovotra rideau iny zany mety endriky ny tompo ve ka tsy mahazo mandrovotra rideau ny zazakely sy ny ankizy rehetra izay manatrika eto. Ndrovity ny rideau iny dikany iny dia ahoana mahazo miditra amin'ny hevitra masina indrindra avokoa ny olona rehetra izay mitondra ny rahan'i Jesosy, sady tsy maty eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, au contraire velomina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena akaikinao mila mifampiresaka amin'Andriamanitra hoe mila mifampiresaka foana amin'Andriamanitra hoe resao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoe dia mipetraka ho azy le communion. Ohatr'izao zany izy ohatr'izao ny karazana resaka sy vavaka mahatonga an'ilay olona tsy tafiditra ao amin'ilay communion. Andriamanitra nanota maraina. Amen. Ohatry ny film vao manomboka zany izy dia tonga dia vitainao resao tsara amin'ny tompo aloha Jesosy eto zao ny dingana misy tia ny teny nomenao hatreto vitako, fa le eto Jesosy tena mbola tsy vitako, milanao mamy be amin'Andriamanitra mahinao le miteny hoe milanao halleluja. Dia rehefa miresaka amin'ny tompo koa tsy hoe vao manomboka dia Andriamanitra raha eo tonga dia vonjeo firenena dia tonga dia enao ve vao fo maraina amin'ny teny vady eo dia aiza bakiraroko nanofo ratsy ianao ngambany fa iny aloha nataonao rehefa mifo bonjour tahin' Jesosy natory tsara za mantsy natory tsara azonareo ve mifampiresaka dia resahanao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Resao amin'i Jesosy ny fahalemenao fa izy ny afaka hanampy anao. Resao amin'i Jesosy ny fandrosoanao fa izy afaka hitahiry anao. Resao amin'i Jesosy koa raha misy fiemorana fa izy afaka hamonjy anao any amin'izany. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra, tsy mahamenatra ny resaka amin'i Jesosy. Jesosy taloha tany am-pianarana tsy mpangitrika, zaho mamonjy sekoly mamondraha fo amiko. Mino fa misy famelan-keloka vao manao andrehetra androany ary misy olona vonina hibebaka sy hifona ary tsy velona amin'izany intsony aoriana ty fotoana maraina ity. Azotsika ve zany hoe teo amin'i Jesosy, Jesosy tamin'ny herinandro ambony nafana tamin'ity henoko mihitsy ny ohatrany na nijery direct ary ohatrany
ohatrany hoe amaivamaivaniko hoe tsisy megay fa maninona ohatro miemotra zany Jesosy tsy tiako zany zay nge le miresaka fa tsy hoe vao tonga to dia eny tompoko tiana zany lisy tandroany misaotra ny amin'ny lisy tefa taloha mankasitraka ny amin'ny lisy tao avy ny androany aloha ny atrehantsika indray tsy miresaka zany enao zany ny patron indray amin'izay enao nefa tsy patron Jesosy tsy hoe patron fa sady tompony tompo izy resao aminy tena kaikanao resao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra ao anaty fifampiresahana amin'ny Jesosy io dia jereo ny Jaona 4:26 anaran'i Jesosy za zay miresaka aminao no izy Jesosy ilay Andriamanitra te hiresaka aminao enao petsam-bavy io endrika Andriamanitra io satria Andriamanitra tia miresaka fa tsy hoe petsam-bavy Andriamanitra fa tia miresaka fa enao mila mitandrina amin'izay olona iresahanao dia iny fitiavanao miresaka iny tokony alefanao any amin'Andriamanitra sy amin'ny vadinao izay manambady amin'ny ankohonanao fa manjary lasa fantatry ny olona rehetra ny sekreanao akala izy ohatra mahatsara maivamaivana rehefa zaraina zarao amin'i Jesosy fa manjary tsy apozinao le olona miaino anao iny basy vavy FM enao mba mangataka sekre ny olona rehetra lasa mahafantatra le izy nefa mety zavatra mety tsy voatery hoe voninahitra le izy resao amin'i Jesosy ny fafambaraka mety misy amin'ny fiainanao resao amin'i Jesosy ny enatra mety ho renao resao amin'i Jesosy tompo ty zavatra ohatry ny tsy zakako nefa tokony ho zakako resao amin'i Jesosy tena kaikanao resao amin'i Jesosy zany hoe resao amin'i Jesosy ny zavatra efa resinao hoe resao aminy le mbola tsy resinao koa hoe mangetaeta ianao hoe ataovy hita ny ao am-ponao hoe ao anaty fifampiresahana amin'Andriamanitra tonga le fiombonana mahazo toerana tsy hoe mody faly any Andriamanitra eo afao amin'ity fa dia tsy haiko mihitsy maniny izy ity fa ela ny ty afaka ohatry ny maivamaivanina ohatry izay le izy dia mahatonga mbola tsy afaka mety izay mihitsy angamba nisitraka ao nisitraka ao inona enao tsy mety afaka ve dia sitrapon'Andriamanitra tsy mahafaka anao amboariny anatin'ny fonao tompo tena teo afaka eo amin'io tena enao mahita ary izy nge mahita koa na tsy miteny an'izany ary ianao fa tandremo ololakolaka eo ianao tena miangavy raha mba mety azonareo ve zany tsoro ny resaka Jesosy ty eto hatreto eto misy te ho tonga eto amin'le ty teneninao ty enao ny teny fa jobily raha ny zavatra iainako hatreto bily aloha ohatra mbola tsy tafiditra ny job tena mariny hatreto raha nyzany réaction ako zany Jesosy ny olona rehetra iainana zany dia za zany ahoana tsy te ho taraika aiza ho aiza ny tokony hitsina tompo apio fa manary any mbola kizitina foana vao maraina le avy mivavaka iny tsara le tena le tompo tiako ianao misy mandondona mbola vavaka na ny fian azonareo ve zany hoe zany resako zany misy naty le mivavaka iny tamiketo dia miditra trano ny zanakao efa tenenina hoe mandondona aloha miditra fa matomboka atona dia misy mitokanao papa enao mbola mandamy mafo mandamy maresaka manamboatra toetra dia raha vao eo ianao efa tratra an'izany zay efa ntemony eno tsisy itokanana eo ampitokanana ary ianao ohatr' zany réaction anao saotra ny Jesosy nitokana aloha halleloia miaino vetsika afaka miovy zany fantatrao hoe fa afaka iovy zany fantatrao hoe fa afaka iovy zany afaka miova ho azany afaka miovy zany ary andrao maraina ny fotoana mahamety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta tandremo ny fonao ohatry izay tokony ho tandremana manana intimité amin'Andriamanitra misy zavatra tena tokony hoe Andriamanitra rery ny mahafantatra an'ilay izy na vadinao ary mety tsy mahafantatra an'ilay izy tena enao sandry zay le misy mba misy secret anao sy ny tompo tsy midika indray zany hoe secret anadala hoe avy nanondra koa nanay dia ty secret atsika sy Jesosy ibebao iny fa le secret le fahatsapanao manokana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izay mety tsy ho azon'ny olona fa enao ny tena mahazo an'ilay izy renao mihitsy hoe tanaty zordiry ianao no navoaka an' Jesosy tamin'ny voninahitra ampatsivo an'izany ny fanahinao amin'ny androm-piainanao mba hahafahanao mamerina voninahitra ao an'Andriamanitra hoe tompo raha tsy teo amiko ianao dia raha zory ny anarako raha zory za raha zory dira ataovy tsapanao ne zany mba fantatrao moa fantatrao fa raha tsy teo amin'ny fiainanao Jesosy tena ratsy be ne mety nitranga ary mety efa tsy tety ianao
misy olona zao hoe mety tsy tokony ho tety mihitsy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra nisy ny vavaka ho azy mbola io ianao io ome voninahitra Andriamanitra amin'izany tombonandro zany dia aza fatrapitaraina amin'izay tsy hita amin'ny maso mankasitrana Andriamanitra fa isanazy tombonandro vaovao mamaim-poana be tsy voavidim-bola ianao vao maraina. Amen. Hitantsika ny tompo. Loha hevitsika androany dia nampitondray ny teny Jesosy lohateny hoe raha miray amiko ianareo. Misokatra ho antsika ny communion. Raha fa tsy voatery dia ianao zany mila matsapa amin'ny etaeta hoe tompo te iray aminao te hiombona aminao zay teneninao tokony tonga dia d'accord amin'izany. Anisany exercice-na fiombonana zao dia hoe ny croisade Antsirabe reto ny daty dia tokony aminao tsika ndre misaotra tompo. Herinandro ty aoriana miova ny daty. Mbola misy tsy en communion tsara izy zany. Mbola misy hoe ny permission sy ny congé fa napetraka ty asa fanompoana tsy mahay mandamina. Ny ato tampotampoka to dia hoe miainga amin'ny zoma tsika croisade ohatr' izany. Tsy homanina herintaona fa hiomanana eraky ny fo. Alleluia. Tsy midika izany hoe tsy mahay mandamina Andriamanitra fa manana ny fitariana izy. Miplanifie antsika fa Andriamanitra foana mivalidy hoe atao tsy atao akisaka ahemotra hovaina sy ohatr'izay. Tena kekinao afaka miombona amin'i Jesosy ianao miandry ianao izy mba hiombona aminy ianao Tsika hitsangana rivavaka ao fontaranao dia ankasitrao Andriamanitra ny fonao manontolo. Isaory ny fotoana. Nandritry ny fotoana niteny Andriamanitra. Nandritry ny fotoana nampiteny Andriamanitra. Nandritry ny fotoana namoaka ny tao am-pony Andriamanitra mahakasika ny firaisana aminy ny communion. Nomeny Jesosy teo fa misy zavatra be dia be tena tsy tafiditra any ianao raha vao tsy communion. Vavaka, toetra, fanehoana be an'ilay toetra, ariana ny ivelona izay tsy en communion. Be dia be izy teo raisy tsara. Hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ny fanatrehanao mampiteny manazava ny ao am-ponao atonganay ho tonga saina hiatrika ny tontolo andro, hiatrika ny volana septambra, hiatrika nyty tapataona faharoa ty zay sarobidy satria mbola nomenao tombonandro vao maraina zay isa mivelona ny tarihan'ny fanahinao anatrika sekoly. Misaotra fa miandry anay ao amin'ny communion ianao ary zany no entinay tompo tsy azakazaka hamoaka toetra lavitra anao fa akaikenao mianatra ny toetra zay asehonao anay mba ho azonay aseho amin'ny manodidina anay, mba ho tanteraka ny communion anay aminao atonga ny mpivady zay manatrika eto na mety tsy eo tokoa ny vadiny hiaina anatin'izany fiombonana zany ny fiombonan'ny fianakaviana, ny fiombonan'ny praitapo ao anatin'ny fikambanana sy ny fiangonana dia entinay tanatrehanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka zay tompo mba ho ao anaty ny plaisir na conversation aminao. Tsarovy zay rehetra tonga manatrika eto tena hoe ho tia resaka aminao mialeto izy fa ombadika ny fifampiresahana matetika, fifampiresahana foana dia miamisy ho aza ny fifandraisana po. Misaotra Jesosy fa mitarika ianao ary miandry anay sy mitondra anay mba ho tsara fifandraisana, ho tsara fiombonana sy ho tsara firaisana aminao zay amin'ny androm-piainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Petrao amin'ny faritra marary ny tananao. Petrao amin'ny faritra marary ny tananao mety ho inona, nify, tenda, nono, kibo, sofina. Dao tsika hivavaka fa rehefa tanteraka ny communiontsika amin'Andriamanitra dia afaka sitranina amin'izay ianao. Satria rehefa salama ianao avy eo ka sitrana soamantsara dia sitrana tsy tafasaraka amin'Andriamanitra fa sitrana maika miaraka amin'Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy tsarovy izay rehetra tonga eto. Mety ao anatina fanaintainana, fampahoriana, ratram-po, ratra anaty. Mety olana zay manjo tsy ho aro voatonona avokoa fa nitoky anananay Jesosy miombona aminao zay. Misitraka ny fisianao, ny fanatrehanao ary afaka hahita ny fanotronanao hiasa ny fiainanay. Misaotra fa niaritra diakapoka ianao Jesosy ho fanasitrananay, tsy avy amin'ny fahaizanay fa avy amin'izay fiaretanao. Tsy ny anaranay, tsy ny titra nomenao anay fa ny anaranao Jesosy. Zany no hanononana pahasahiana sy ampinoana raisy ny anjara fanasitranao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny aretin'andoha amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretim-bavony amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona manjoanao fampahoriana mety areti-maso, mety orona, mety tratra tsy haiko hoe inona fo raisy ny anjara fanasitranana ao anaty fiombonana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Misy olona tokony hamela heloka. Mamela heloka ianao
fa Andriamanitra manasitrana ny fonao miaraka amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miazona olona ny anatin'ny fisaintsainanao. Aza mieritreritra hoe misy olona manimba ny fiainanao. Tsia. Jesosy afaka manangana. Jesosy afaka manangana ary afaka manamboatra. Sitrana amin'izay rehetra manjoanao fa mpahorinana fanentainana. Na cellule cancéreuse zao kanjavony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Virus tsy anakirsana aby fa ny fiainanao. Ho mafisina soatanjahana ny système immunitaire anao, fiarovany tena n'ilay vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay rehetra banga eo aminao, na mety ho calcium, na mety ho vitamine, dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy, na potassium zany, ninninina, aoka ho tafaverina amin'ny laoniny ao anatinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Salama ianao mialeto. Tain'Andriamanitra ianao mialeto. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiain'Andriamanitra ao anatinao. Mandehana miaraka amin'izany fiombonana izany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho journée bénie ho anao androany. Herinandro miavaka ity satria herinandro anaovanao fandrosoana ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ho tsara ho anao reto volana manaraka maranana ny taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manankery avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika amin' Jesosy mahazo toerana vetivety kely ray minitra anao fanatitra dia aorianan'izay tsofina rano ianao dia miravitsika aza dino sekoly rapitso sekoly ahafahantsika mianatra trany. Mazoto mianatra. Ary indrindra mazoto mampiatra amin'ny zoma ihany koa tsy mitrampokin'olona amin'ny efatra noho ny amin'ny fandaminana resaka fandriampahalemana dia ezakitsika hirava alohan'ny maizina. Aza matahotra zany fa efa amboarina ny programa mba miala alohantsika alohan'ny le hoe fahamaizina ny andro moa efa hivoaka ny ririnina koa tsika dia efa tokony hazava sapotsy marina sainte-saine atao visany manatrika anao manana croisade-tsika raha sitrapony tompo Antsirabe. Misy daty ny Antsirabe ve ao azafady? Amin'iny septembre iny. Tsy tadidiko tsy anjery moa le izy fa fin du mois. « 26, 27, 28, 29 septembre. Zay moa le izy raha tsy diso. Fa dia diso zany. Misy daty zay ao. Fefa akaiky le izy dia miara-manomana antsika sady miara-mitondram-bavaka mbo tanteraka soamantsara izany programa andrahan'ny tompo antsika izany. Tena akaikinao afaka miombona amin'i Jesosy ianao hoe amboary ny programa mpiainanao hoe miresa aminy hoe nasasika hitsangana ary dia hanao fahafantanantsika hisaotra ny tompo. Saotra Andriamanitra ray amin'n'anan'i Jesosy ny amin'ny sekoly mifanatrehanao, saotra ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fampianarana, saotra ny amin'ny fananganana, saotra ny amin'ny fantsiana, saotra ny amin'ny fanafianao hery anay, saotra ny amin'ny dingana hitondranao anay. Saotra fa misy zavatra miha-mazava arakaraka ny androsoana miainao anao. Saotra ny fotoana androany maraina, saotra fa sekolim-panasitranana, anasitrananao ny fiainam-panahiny, anasitrananao tokantrano, anasitrananao vatana, toetra, be dia be ny zavatra nomenao androany isaorana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao ny fiombonana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ary ilay mpiombona amin'Andriamanitra. Mandehana ilay zanak'Andriamanitra tia an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy mahomby aza. Mandrese amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Amen.